Ampakasitrahana feno no atolotra atsika mianakavy a manaraka hatrany izao fandaharana izao a zay inonay fa tsy maintsy mitondra fahasoavana ho anao sy ny taranakao. Be dia be no mijoro vavolombelona aminareo fa mahita fahasoavana amin'izao fanarahana izao fampianarana izao. Misy sady ny fahazaran-dratsy efa manomboka mipitipitika ary manomboka mihamatotra ary mahatsapa zavatra ao anatin'ny fanarahana ny fandarana tahaka nytony. Ny fanirinay moa dia nitohizan'izany fahasoavana zany a irotsaka aminao a sy atao anatin'ny tokantranonao a ary ho amarin'ny tompo aminao ny teny fikasana hoe ho fitahina tokoa ianao. Miarabanao pasteur. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy fijery ny fandarana na piaino amin'ny alalan'ny radio. Miarabanao pasteur Alvarez. Ndeha hivavaka avy hatrany asika amin'izao fotoana izao alohan'ny hamakina tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka sika tompo. Raha eo dia misaotra satria fahasoavana lehibe tokoa anay a ny mianatra ny teninao manome fahendrena fahazavantsaina faranita-tsaina. Ny teninao dia milaza manao hoe aoka tsy ala mivavanao ny teny ty lalany ty a fa saintsainao andro manalina. Amin'izany dia alavorary ny dianao ianao sady ambinina ary tsisy fahavalo ajanona eo anoloanao. Fa tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao. Koa dia marino aminay zany teny soanao a zany teny fikasana zany a tsisy fahavalo ajanona izany. Ny herin'ny fahavalo tsy ajanona eo anatrehanay a fa ianao no momba anay tahaka ny mombanao an'i Mosesy a zay nandresy hatrany manoloana ny ady. Dia tahaka an'izany ihany koa tompo ho mpandresy hatrany zay manoloana ny ady a zay atrehanay a. Voninahitra dia manao rery ihany a. Misaotra Jesosy eo. Amen. Lastika ary pasteur Exodus toko fahenina ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe ary Mosesy taminy aza misy mamela sisa ho tramaraina kanefa tsy mba nanaraka ny teny Mosesy izy fa namela sisa ho tramaraina ihany ny olona sasany dia niteraka olotra izany ka maimbo ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy ary nanangona mana isa-maraina ny olona dia samy arak'izay fihinany avy ary noho ny nafana ny andro dia levona ireny ary noho tamin'ny andro fahenina dia nanangona afosasaka no nisan'andro ny olona dia nindroany vata homera ho an'ny isan'olona avy dia avy ny lohan'ny fiangonana ka nanabara tamin'ny Mosesy ary Mosesy taminy zao nolazain'i Jehova rapitsoa dia tena andro fitsaharana masina ho an'i Jehova koa manendasa zay endasinareo ary mandrao zay andrahonareo ary zay sisa rehetra dia avelao anareo ho terizina ho tramaraina dia namely zany ho tramaraina izy arak'izay nandidiny Mosesy ary tsy mba maimbo nanteraka olotra izany ary ho Mosesy anyreo anio fa sabata ho an'i Jehova anio ka anio no tsy ahitanareo azy any an-tsaha enemana no anangonanareo azy fa sabata ny andro fahafito ka dia tsy hisy an'izany ary no tamin'ny andro fahafito dia nisy olona nivoaka nanangona fa tsy nahitana dia kely akory azy ary io Jehova tamin'i Mosesy mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny ditiko sy ndalako saina fa Jehova nanome anareo ny sabata ka izany nanomezany anareo mofo ampy ho indrony andro amin'ny andro fahenina samia mitoetra amin'ny fitoerany avy ianareo ka aoka tsisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito ary ny anarany dia nataony taranak'Israely hoe mana ary tahaka ny voadrafy izy sady fotsy ary ny fanandramana azy dia tahaka mofo misy tantely ary Mosesy zao ny teny izay nandidiny Jehova analao eran'ny vata homera zay nitarizina hatramin'ny tarana analao eran'ny vata homera izy ho tarizina hatramin'ny taranakareo faramandimby mba hitany mofo izay nampinaniko anareo tany anefitra raha mitondra anareo mivoaka avy tany amin'ny tany Egypta aho ary Mosesy tamin'ny Arona maka vilany ka sy homana eran'ny vata homera ao anatiny dia apetrao anatrehan'i Jehova mba ho tahirizina tamin'ny taranakareo faramandimby ary arak'izay nandidiny Jehova ny Mosesy noho ny nametrahan'ny Arona izany teo anatrehan'ny vavolombelona mba ho tahirizina ary ny zanak'Israely nihinana mana mandritry ny 7 taona mandrapatonga ny tany amin'ny tany misy monina eny mana ny nohaniny mandrapatonga ny tany amin'ny sisin'ny tany Kanana ary ny homera dia apafolo ny vata ifa pasteur. Ya zay indray pasteur Alvarez ary
tantara ny vaketsika atao amin'ny Exodus toko fahaenina ambin'ny folo dia araky ny efa nambara fa mitohy hatrantsika ao anatiny izany rehetrarehetra izany pasteur Alvarez. Omaly ny tenako sy ny pasteur Arafanizatso dia nampianatra momba ny izany atao hoe fizahana toetra izany ary nampianarina lalindalina pasteur Alvarez ny hoe amin'ny vony fanomponan'ny tompo dia Andriamanitra mampianatra antsika ialehibe hatrany fa tsy hijanona eo amin'ny atao hoe fahazazana ara-panahy ary dia misy fotoana arak'izany misy fotoana mandalo zavatra tsy tiana misy fotoana mandalo zavatra tsy araky ny eritseretana azy eo amin'ny fanomponan'ny tompo nefa ireny zany pasteur dia famolavolana ataon'Andriamanitra daholo ireny rehetrarehetra ireny famolavolana daholo. Andriamanitra efa mahalala an'izay tena tokony ho atao rehefa nodinihana ity toko fahaenina ambin'ny folo hatrany amin'ny andininy voalohany dia mbola niresaka hatrany ireo atao hoe fimonomononana izay nataon'ny zanak'Israely izay nianarana teto hoe Andriamanitra tsy mampijaly olona izany fa Andriamanitra tena mampianatra antsika mba hialehibe ary mampianatra antsika hiatsikady mampianatra antsika ho mpandresy hatrany hatrany. Zay no lesona zay nianarana teto tamin'ny farany teo fa idirantsika ity resaka mana ity zany pasteur Alvarez. Andriamanitra dia mizaha toetra mandrakariva amin'ny hoe tsika ve voninakatony teniny ny an'Andriamanitra mako hoy izy hoy Jesosy ndray andro raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko hitandrina ny teniko raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny teniko. Ny pirofo ny fitiavana an'Andriamanitra pasteur Alvarez dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra fitandremana zay lazain'Andriamanitra mandrakariva ka eto amin'ity toko fahaenina ambin'ny folo ity zao dia nanomboka nanome mana Andriamanitra nanome sakafo rehefa nimonomonina ireo zanak'Israely ireo hoe ndeha hiverin-dalana izahay tsy vitanay intsony any tany Egypte zay nahita haniko hohanina tany amin'ny tany Egypte zay nahita sakafo ny hohanina aty amin'ny tany efitra zay dia maty aty aiza ny hohaninay dia mahafinaritra tamin'ny Andriamanitra moa araky nambarako teto omaly dia ny hoe Andriamanitra tsy mety tezitra zany fa mampianatra aloha ary dia nomen'Andriamanitra ny zareo sakafo tsy inona akory pasteur Alvarez ny sakafo nomeny eto fa le hoe mana io mana io dia voalazany tsara eo amin'ny andininy fa raiky amby telopolo mba bakeo ny pasteur andininy fa raiky amby telopolo ary ny anarany dia nataon'ny taranak'Israely hoe mana ary tahaka ny voadrafy izy sady fotsy ary ny fanandramana azy dia tahaka ny mofo misy tantely raha araky ny filazan'ny mpandinika dia io no karazana mofo be vitamine indrindra sy calcium. Ny zanak'Israely zany nandritry ny 7 taona tsy nihinana afa-tsy mana kanefa dia natanjaka velona ary tena notahin'Andriamanitra mihitsy nandritry n'izay 7 taona zay satria io mofo zany io mofo atao mana io avy any an-danitra mihitsy io dia misy calcium misy vitamine zay izy io fa ny tena horesantsika androany pasteur dia le hoe ny tsy fahaizany reto zanak'Israely reto mihitsy manaiky an'Andriamanitra efa ny teny Andriamanitra raha vakitsika ny andiny fa tsy mabifolo hoe aroy Mosesy taminy aza misy mamela ho sisatra maraina ka nefa tsy mba nanaraka ny tenin'ny Mosesy izy fa namela ho sisatra maraina ihany ny olona sasany dia niteraka olitra zany ka maimbo ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy. Zao no baiko tamin'ity indray mandeha ty hoe zay hanina sahaza ho anareo ihany alaina fa aza manangona ny amin'ny apitso io le tenin'Andriamanitra aza manany amin'ny apitso ianareo fa na dia ny avokiny aneo aza tsy fantarareo aza manany amin'ny apitso aza manany amin'izay hoatinareo fa dia nomen'Andriamanitra zany le hoe ty aloha ny sahazatinareo androany
de zao zay sahazanareo any alainy zay sahazany ao-antranonareo any alainy aza makabeda be hoe sao de tsisy tsony rapitso sao de tsy milatsaka indray mana rapitso de andao anangona andao asiana réserve fa sao de fa hoy Andriamanitra le andro atiny any aloha alainy kanjo ny akamarolony olona nandrombaka satria nanana fanahina hoe sao de tsisy rapitso de nandrombaka de nakabeda be ny sasana anao tao anaty kitapo ny sasana atao anaty arona ny sasana atao anatin'ny le glacière moa le fasiny yaourt reny ny sasana tetina nameno de atao inona daholo reny de angonina kanjo no tonga ny apitsotrin'iny latsaka ihany ny mana fa le nanangona vadika olotra daholo le zavatra nangonina tany anaty vilany vadika olotra sinsinsinsin tezitra Andriamanitra tezitra Mosesy fa inona tsy zavatra ataonareo teto fa inona tsy zavatra ataonareo de zao ndray anefa ny pasteur eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo izy ary no tamin'ny andro fahenina de nanangona avy sasaka no nisan'andro ny olona de ndrony vata homera ho an'ny isan'olona avy de avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'ny Mosesy ary Mosesy tamin'izao lazain'i Jehovah rapitsy de tena andro fitsarana masina ho an'i Jehovah koa manendasa izay endasinareo ary mandroa izay andrahonareo ary zay sitsareta de avela ho anareo hotehirizina ultramaraina de namela izany ultramaraina izy arak'izay nandediny Mosesy ary tsy mba maimbona niteraka olotra zany fa hoy Mosesy handro eny an'io fa sabata ho an'i Jehovah an'io ka an'io tsy ahitanareo azy eny an-tsaha ene manano anangonareo azy fa sabata ny andro fafito ka de tsisy amin'izany ary noho tamin'ny andro fafito de nisy olona nivoaka anangona fa tsy nahita na de kely akory azy ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrana ny didiko sy ny lalako tena io olombelona io zany pasteur Alvarez tena misy fotoana manana ny heviny mazava ny tetin'Andriamanitra tamin'izy ireo rehefa manomboka alahady ianareo satria ny alahady ny andro voalohany dia ny tontolo andro iny ihany no kanareo zany hoe afaka mivoaka nareo midimy maraina amin'ny enina maraina de efa misy any an-tsaha de ny akanesanareo eny de nohoaninareo maraina nohoaninareo atoandro nohoaninareo arivo fa nohoaninareo ny apitson'iny aza maka manomboka alahady zany latsinainy talata larobia lakamisy zay zany ao anatin'ireo andro reo de zay hoaninareo isan'andro eny alaina fa lefa zoma kosinareo amin'ny andro fahenina de ataovy avroeny azonao ataovy avroeny ny alaina satria rapito sabata amin'ny andro fafito tsy ahitinareo mazava zay fa io olona io de manana tendance fotona hoe handika zay lazain'Andriamanitra eo amin'ilay andro andavanandro izy nanandra lasa nanangona indro lasa nanangona nataony avroeny zany hoe hitsonjovana ny apitso kanjo mivadika olotra rehefa tonga indray zoma izay tokony anangonana avroeny nataony mbola simple indray ny nalainy azonao le mbola saza zoma ihany nefa Andriamanitra efa miteny rapitso sabata ane tsisy rapitso amin'ny andro fafito tsisy fa amin'ity andro azoma ty nareo de efa tonga de ataovy avroeny fa tsy masisy o rapitso de tena zenaka tokoa de nijerena tsy mivoaka olotra tsy maimbo tsy nasiso le azoma zany de nisy nohanina tsara sabata na le andro sabotsy iny fa nisy ndray ny teny hoe alora anga tsy manangona fa alora apitso sabotsy mivoaka tonga nefa ny apitson'iny sabata tsisy nandray ary nalahelo Andriamanitra nareo ve de tena te andika zay lazaiko foana nareo ve de manana hevitra foana hoe andika zay lazain'Andriamanitra ary zany l izy pasteur itsika kristianina tena manana zany problème zany ohatrany hoe lasa te hizato hoetran'Andriamanitra foana amin'ny fandikana ny teniny hoe raha odikaiko ty terin'Andriamanitra ity de inona no hevitr'Andriamanitra raha tsy manao an'ity de inona ny lazain'Andriamanitra betsaka nge pasteur ny zavatra ambara ny baiboly mazava atao anaty baiboly ato betsaka ny zavatra lazain'ny ten'Andriamanitra mazava ato hoe zao ny ataonareo de ataovy io fa itsika kristianina tetina mahay miady hevitra isika tetina mahay miady hevitra ary za pasteur io ny tena problème koa ho an'ny olona
somary manamanakataona olona ambonimbony reny tena manahirana any mandray an'ireny ny pasteur Alvarez tena aleoko mandray olona sahirana foana rehefa mivavaka aleoko mandray olona marary tena efa tsy manam-bola aleoko mandray olona somary tsy dia manam-pahaizana loatra satria matetika ireny olona ireny tsy dia miady hevitra ny olona zany rehefa mieritreritra ny tenany hoe ao amin'le klasy somary atonontonona ambanimbany dia manaiky izay lazainao manaiky izay tenenao zay mivavaha fotsiny nareo dia mandroso reny izy fa mandroso dia mivavaka dia mahagaga fa sitrany izy aorinan'iny mandray valimavaka izy aorinan'iny tena notsotra izy zao fotsiny ataonareo dia arao zay aorina toroteny lazainao zao atao dia arao zay dia manaraka reny olona tsotsotra reny dia mahagaga mahita valim-bavaka fa tsy zany ny mpanan-karena mpanan-karena matetika sy ny olona mieritreritra amboniny sy ny olona mieritreritra ny tena no mahita ity ohatra ny te hiady hevitra aminao foana raha ianao zao no miteny aminy ndana mandroso mamonjy fotoam-bavaka ndana mivavaka le izy tamin'ny pastera le fotoanany tena manahirana le fotoana izy sy makany amin'ny dokotera tsy miady hevitra amina resaka fotoana zany izy amin'ny zavatra rehetrarehetra ataony manam-potoana fa raha vao miresaka ianao hivavaka manana ady hevitra manana ady hevitra ny olona ohatrany manamanakatao olona ohatrany manamanam-bola io tia miady hevitra raha ianao miteny aminy andana mivavaka dia erovina zany zay miona amin'ny pastera dia isaky ninona zany zay miratsy amin'ny pastera dia tsy any amin'le resaka resana eo andana mivavaka dia andana miheny toroteny fa zavakafa mihitsy ny azy manana ny eo anatin'ny saina izy zay tsy vavaka ny ilainay tsy mifiangonanareo ny ilainay tsy le toroteny eo ny ilainay tsy le sarambabe bahoaka ny ilainay pastera no ilainay roviny pastera no afaka mandray anay ny olona sahirakirana tsy manao an'izany tonga dia manaraka izy ela zavatra lazain'ny baiboly hoe manana etaeta andao hivavaka andao hitady an'andriamanitra manaiky izy ary zay ny manahirana ozy jesosy ndray andro sarotra amin'ny mpanan-karena no hiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra moramora kokoa amin'ny raha mevo izy izy miditra amin'ny vody fanjaitra no nidira amin'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'andriamanitra satria manino satria mpanan-karena efa manana tendance foana hoe fa maninona noho izany fa maninona ny tsy maintsy ho zany fa maninona raha zao aloha no andramana fa nga tsy isy lalana moramora aloha fa nga tsy mety hoe zao ny anaovana azy zany hoe lay zavatra ao an-tsainy sy le zavatra ao anaty eritseriny ny tia nitondrana le raharaha fa tsy le zavatra sain'andriamanitra atao tsy le zavatra sain'andriamanitra baikona no tia ny arahana fa le zavatra ao an-tsainy hoe fangamo arymbedabeano zala zako anao tsika dia manasa olona foana oa tongava mivavaka tongava mamonjy an'ireo fotoam-bavaka ireny tsotra be pasteur ny antony itenenantsika an'ireny le olo reny hoe tongava mamonjy an'le fotoam-bavaka tsotra be le izy raha ohatra anaza manokana zao tsy afaka mandray olona be isan'andro tsy manana fotoana tsasakadin'izany andraisana olona tsy manana fefakadiny hoe andraisana olona olona amina rivony isan'andro nge pastera no tonga ao ary na dia ataoko hoe ray minitra aza tena tsy sarotra zany amin'ny fotoanako za manokana tsy manana an'izany dia ao anatin'le fotoam-bavaka reny zany pastera no hoe any zany le afatra apitaina amin'le olona hoe zao ny tokony ataonao raha te ho sitrany ianao ao anatin'le toroteny mbo pilipitriny no afatra apitainao dia tsy vitany hoe iny le message no hoe iny fotsiny le afatra hoe satria ny olona manko mametraka fanontaniana inona pastera zany ny ataoko ao anatin'ty olany ty inona ny ataoko ao anatin'le problème dia le ataon'le olona miaino an'le toroteny iny dia ao anatin'le toroteny iny pastera no mivoaka le zavatra ho ataony azonao any mivoaka le torohevitra hoe andana manao an'izao ndana manao an'ity aza manao an'ity na manao vanyry ka raha horaisinao tsirairay ny olona horaisiko tsirairay ka omeko torohevitra aiza ny ananako fotoana amin'izany tsy manana fotoana zany fa rehefa miaraka eo ny olona dia miantoroteny io dia miara mandray an'le zavatra azony raisina azony pastera dia avy eo anatin'ireny le fotoam-bavaka reny any koa misy an'le vavaka be ataontsika reny dia pastera tiana ohatra na tsy afaka hivavaka anao fefakadiny zany hoe anao rery no raisiko fefakadiny zany tsisy
tsy an'za fotoana zany paster fa o anatiny vavaka matanjaka sy mafana be io de misy fotoana ohatra mametsa tanana anao fotsiny na de minitra vitsivitsy de matoky hoe izy zavatra iova amin'ny fiainanao satria fa voarahianao koa le herin'le vavaka voarahianao le herin'ny toroteny de moramora na de tsy mivavaka anao adiny ray ara fa anatin'ny fotoana fohy de misy zavatra ho sitranao anatin'le olona azonao zany zany le antony tomatsika an'le olona hoe mamonjehany re fotoam-bavaka reny fa mipanakarena tsy manaka an'zany ny olona ambonimbony roviny ianao paster no afaka makaty aminay etoanay gazoal alainay amin'ny tomobile za mo matetika misy fotoana paster somary mitohana kely any hoe tena malahelo any hoe fa ngah de heverin'retolo reto tsy manana tomobile sa heverin'retolo reto fa tsy mavidy gazoal no hoe alaina ihany ianao paster izy zany tsy manana heritreritra mihitsy anaraka zavatra lazainao hoe zao atao fa zao mibakon'Andriamanitra fa le zavatra ao anaty heritrery ny tiany atao hoe alaitsika any izy dia karakarainy izy de ohatrinona no ohatrinona nga sao de mila vola izy za de mitenin'ny olona za tsy voavidinao volo zany ary tena tsy voavidinao vola mihitsy satria za koa nge paster lasa mamitak'olo tsika za nge na tonga ny antranonao ary ianao tsy ho sitrany na ivavaka ohatranao fa za ty farivo ara ianao tsy ho sitrany raha tsy manaraka zay lazain'Andriamanitra ianao de ohatrany mamitaka anao fotsiny arahoany ary sady mandany fotoana anao no mandany fotoanako sady miteny an'ireny olo reny ndrandray aza manao an'izany fa na helikoptera ary ny akanao ao za tsy andeha raha tsy herinao aloha no manana fandavatena hitady an'Andriamanitra ka ireto zanak'Israely eto manana an'izany fomba fijery ohatr' zany Andriamanitra miteny fa rehefa manomboka alahady nareo hatramin'ny lakamisy zay sahazanareo any alaina misy olona ty andika zany hoe andao to avy roa eny fa sao de tsisy rapitso de nanao avy roa eny natezitra an'Andriamanitra Andriamanitra reny tena rehefa zoma ataovy avy roa eny fa ny asabotsy tsy misy de misy reny tena misy ihany eo asabotsy ohatra ny andro rehetra ihanyko zay mako le tenin'ny olona andro rehetra ihanyko mitovy daholo ihanyko mitovy daholo ny andro rehetra afaka manokana sabata manokana ho anao sabata sy ny sisa de inony zany tonga ny azoma naka ihany le olona fa le anjarany azomany kanjo tonga ny asabotsy tsisy mijery de regny ny olona mivoaka eraky ny tarana mbola mivoaka ihany tezitr'Andriamanitra mandraparovina ohatra izy Andriamanitra ny andikany retolo retony baikiko mandraparovina ny manamafonareo tsy anaraka zay lazaiko eo zany paster no atao hoe crise ara-panahy am'izao vanim-potoana izao crise spirituelle mahazo ny kristianina ao anatin'le hoe ampifanarahan'ny olona amin'ny heritseriny lay tian'Andriamanitra lay zavatra tiany atao no tian'Andriamanitra no zavatra tiany atao no ohatrany hoe asain'Andriamanitra ataony natsara azonao zany tsy le zavatra asain'Andriamanitra no arahany fa le ho atsainy no tiany ataon'Andriamanitra de zavatra mifandriso zany ary eo ny anitsika ny olona hoe anitsinanao mpijery mifandarana hoe raha zany otsanao aleo manaraka ihany zay lazain'Andriamanitra paster Alvarez mafonja de mafonja zay fanazavana nentinao teo zay paster ary eniko hoe feno ary tena misy hosaintsaina tokoa amin'izao fanompoana tompo zao ary tena marina zany zavatra teneninao zany paster fa raha itetika efa fatekely amin'ity tenin'Andriamanitra ty de miresaka mamy izy eto fa ty ampitahakely amin'ty resaka mamy ty amin'ny Jesosy zany paster ny mana moa zany dia sakafo avy any an-danitra izy io paster ary zay le fiteny hoe fomba fiteny hoe milatsaka avy any an-danitra hoe aiza tsony misy mana milatsaka avy any an-danitra de point ray zany jeresika hoe avy any an-danitra aloha zany mana miara manaiky an'izay tsika mianakafy fa Jesosy de nampitantena tamin'ity resaka mamy ty ary ny mana aloha de voalohany indrindra de tsy sakafo tsotsotra araky ny teninao fa sakafo be vitamine ary ny teneniny any amin'ny salamo fa salamo fa 7:70 de zao ny nanambarany tenin'Andriamanitra nyty resaka mamy ty paster salamo fa 7:70 2:20 de zao mivaky ny teny manao hoe ny anaran'i Jesosy ny fihina amin'ny mahery no nohan'ny olona nanaterany hanina avoky azy izy sady mahavoky zany le mana no fihinany mahery fihinany any an-danitra zany hoe sady mampatanjaka ny mampahery tsy ny olona rehetra no afaka mihinana mana fa ny mahery ihany ny mana zany dia sakafo fara zay tsara ary tsy ny olona rehetra fa olona mahery mampahery ny kelikely hery zany dia mahery rehefa mihinana mana Jesosy nefa dia nampitany tena ny amin'ity resaka mamy ty paster ary zao ny teneniny hoe
mana ozy izy a ny olona mihinana mana de maty ihany fa zay mihinana ny tena kozy izy a de ho velona mandrakizay eto amin'ny jaona toko fahenina misy azay ten'Andriamanitra zay vakiko vetivety pasteur jaona toko fahenina ndeniny fa valambe efapolo a de zao mivaky ny teny izao no mofonaina ny razanareo nihinana mana tany anefitra nefa maty ihany ity no mofo zay nidina avy any an-danitra mba tsy ho faty zay mihinana azy izao no mofo velona zay nidina avy any an-danitra ary raha misy mihinana ity mofo ity a de ho velona mandrakizay ary mofo zay maiko azy de nofoko ho fiainan'izao tontolo izao ny teto zany a manara-baky teny no an'ny zanak'Israely pasteur ary araky ny tenenina teo hoe ny olona mahery a matanjaka mampatanjaka sady mampahery zany a ity mana ty ary nampitany tenany amin'ity mana ty ihany koa Jesosy hoe zany tena mana mofo velona nidina avy any an-danitra ary nofoko zany fihinana zany zao mvolaza tenin'Andriamanitra hoe tao amin'Andriamanitra ny teny ary ny teny tonga nofy tsy izy akory le mana zany a raha am'izao andro iainantsika zao fa ny tenin'Andriamanitra pasteur ty tenin'Andriamanitra ty zany mana ary any an-danitra moa ndray andro any de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe any bokin'ny apokalypsy any hoe rehefa any an-danitra de misy mana miafina any an-danitra vadika zany izy am'izao fotoana zao hoe ny mana zay omen'ny tompo atsika isan'andro dia ny tenin'Andriamanitra zany raha oharina am'izao fiaina zao tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo izy dia ny tenany mihitsy izy en personne izy tenany mihitsy no mana nidina avy any an-danitra fa aoriana kely ndray izy de ny teny hoe ny nofoko zany mana zany zany hoe ity tenin'Andriamanitra ty zany a no manamen'ny tompo atsika raha zay pasteur faharoa de verina kely am'le fanazavanao a pasteur hoe ny olona de tia andafy foana tsy tia anaiky ny tenin'Andriamanitra satria maninona tokoa moa raha manaiky ny tenin'Andriamanitra ndraindray tokoa ne pasteur ny fanaikyna tenin'Andriamanitra ahitana problème kely any ndraindray jereo tsara ke i Daniel ny olona rehetra tenenina hoe tsy misy mahazo mivavaka ary raha misy mivavaka de ho atsipy andavaka ny liona Daniel nefa de tsy mety am'zany Daniel zany hoe misy ny ray andro mandingana ka tsy mivavaka amin'Andriamanitra tsy mifandray amin'Andriamanitra fa zao ny ampony Daniel ninona hitranga na ho tapahanareo ny lohako a nataonareo inona de zao za tsy maintsy mivavaka no zay fankataovana an'Andriamanitra izay dia nahitany problème le fivavahana na tsy mpitao andavaka ny leona izy pasteur de seho voninahitry'Andriamanitra zay nifikirany a namonjy azy tao andavaka ny leona na de nisy problème raha tao ambadiky le fankatoavany de seho kosa ny voninahitry'Andriamanitra ka reo olona zay nepanga azy ndray pasteur atao rinan'izay reo olona zay nepanga ka naporisy tsy azy tsy hivavaka no nidiran-tosa fa i Daniel kosa lay nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra zay nieritreretiny zareo mpepanga azy iletika no nasandratr'Andriamanitra ho ambony lavitra ary Nebukadnesara zay anisany nanipy azy tao andavaka ny leona Nebukadnesara de zao pasteur rehefa nampisehon'Andriamanitra nofo Nebukadnesara mpitondra fanjakana mpanan-karena indrindra izy no anisany nanan-karena indrindra tamin'izany fotoana zany Nebukadnesara dia nomeny Daniel torohevitra izy manao hoe zao torohevitra maiko anao ry Nebukadnesara manetreha anao teny eo ambany tana maherin'Andriamanitra manekeny tenin'Andriamanitra ianao manaramy baiboly ianao aza manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de i Nebukadnesara moa manam-pahefana azy pasteur de tiany ohatra hoe inona koa moa raha raiky ao zany fa de zao anao sary vongana volamena de rehefa nanao sary vongana volamena izy pasteur de nirehare hoe zany tena mahery indrindra tsy nitanako vananao an'ity Babylone ity tozy ny tenin'Andriamanitra hoe nokapoan'Andriamanitra Nebukadnesara no zay tsy fankatoavany tenin'Andriamanitra izay no zay avinaviny zay ary dia na de mpanjaka mahery azy Nebukadnesara de azo ny tanan'Andriamanitra velo izy ary tsisy afaka nanavitra ny Nebukadnesara na miaramilany na mpitondra fanjakana namany na ny vahoaka netiny tsy naharo any Nebukadnesara na solon'Andriamanitra tamin'ny olombelona Nebukadnesara de lasa daly Nebukadnesara pasteur ary tsy mba sakafo tahaka ny sakafon'olona no aniny fa ahatra tany an-tsahatany lasa mivadika biby lasa mivadika horera lasa tsy olombelona tsony a lasa dala nanary lamba ity mpanjaka malazy ty no tsy fankatoavana zay tenin'Andriamanitra zay fa i Daniel kosa no fankatoavana ny tenin'Andriamanitra na de tsinotsinona azy tena sanatra ao ambony a no ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zay pasteur zay lay anindritsika foana zany pasteur Alvarez hoe fizahan-toetra an'Andriamanitra Andriamanitra zany rehefa mizahan-toetra ny olona de ny hoe anaiky ny teniko ve ty olona ty sa tsy anaiky anaiky zay lazaiko sa tsy anaiky atray zany fankatoavany ty olona ty a io ane raha miresaka foana atsika pasteur
ohatra hoe resaka hoe fafolo-karena sy fanatitra io atsindriky foana ataon'Andriamanitra ina moa vola ataona raha manana ray sakosy aritsika na manana vola iraky ny trano aritsika izy tsika ty ataoko fanatitra ho an'Andriamanitra ataon'Andriamanitra inona moa vola ataon'Andriamanitra inona vola atsika na ny FMG atsika na ny ariaritsika na ny dollar atsika sy ny euro tsisy lan'Andriamanitra zany any an-danitra fa Andriamanitra ny miteny an'ireny hoe manova dia resaka fizahana toetra anaraka fotsiny ianao sa tsy anaraka azonao anaraka ianao sa tsy anaraka Andriamanitra nge afaka miasa fony hitanao raha ohatra hoe na ny trano ary ianao marary rehefa tian'Andriamanitra hosotranina any ianao dia hosotranina azonao na ny amin'ny hopitaly ianao marary rehefa tiana hosotranina any ianao dia hosotranina rehefa tiano ia fa matozy mitona anao tongafa dia mizany toetra anao izy anaraka ianao sa tsy anaraka azonao anaraka ianao sa tsy anaraka zay fotsiny le izy io zany amin'ny tenin'ny pasteur folo-karena sy pasteur fizahatoetra ata amin'ny epoka malakitoko fatelo andininy fafolo dia zao mbola tenin'Andriamanitra hoe entanareo fafolo-karena rehetra ohatrano firaketako mba hasikanina ohatrano ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompo maro izaho toetra amin'izany raha tsy hovoaka anareo varavaran'ny lanitra Andriamanitra zany mato mampanao fotsiny izy hoe tia ataovy dia tia nijereny hoe vonona avy ianao anaraka sa tsy anaraka azonao le izy zay zany atao anaty baiboly ray manontolo jerenao no nanaovany any Adama sy Eva hitanao tamin'ny androny Adama sy Eva nasian'Andriamanitra hazo be da be ao an-tsaha asiny hazo anankiray nefa teo vonony sazy tsy azo kasihany dia niteny izy aza hinananareo io aza hoaninareo io amin'ny andro hinananareo io fatinareo fa be da be reo hazo azonareo anina Andriamanitra tia manao an'izany amintsika hoe anaraka ny teniny ianao sa tsy anaraka dia kanjo i Adama sy Eva tsy nanaraka azonao na aleo ny Adama sy Eva zany nandika ny tenin'Andriamanitra dia inona moa ny hafarany fa ny afara tamin'ny fanamelohana ny an'Andriamanitra zay ihany pasteur mitady olona izy vonona ny akato azy ny problème Saul eny dia zao hoe hitanao i Saul mpanjaka dia tena nolavin'Andriamanitra hatramin'ny farany raha vaketsika tamin'ny Samuel voalohany pasteur eo amin'ny toko fa 5 izay tena hita hoe mampalahelo mihitsy fa vaketsika aloha ny Samuel voalohany toko fa 13 andininy fa 13 vaka miteny amin'ny alantasosy sy manao hoe aroy Samuel tamin'ny Saul nanao adaly ianao tsy nitandrona ny didiny Jehovah-Andriamanitra ao zay nandidiny anao ianao fa raha tsy izany ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra amin'ny fanjakanao hatramin'ny Israely ho mandrakizay fa izao dia tsy haritra ny fanjakanao Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araky ny fony ary zay voatendriny Jehovah no hanapaka ny olony satria tsy nitandrona no nandidiny Jehovah anao ianao no tsindrin'ny baiboly tsara eto ny problème Saul mpanjaka pasteur dia resaka tsy fitandremana izay nolazain'Andriamanitra Andriamanitra nanome ordre zao ny zavatra ataonao zao ny tokony ataonao tia rahanao niala tamin'iny Saul i Saul zany nanana ny heviny hoe raha izay no arahana nge dia zao no mety hitrange raha izay ny arahana zao no mety hiseho izy alors anga zao no ampiditsika azy zao ny anaovantsika azy dia ato ny idiratsika fa azaraha ny tenin'Andriamanitra io fa nga dia hoarahana arabaky teny izy io fa nga dia hoarahana arabaky teny izy io zay ny navoan'ny Saul fa ohatry izy Andriamanitra miala eo ianao ary tsy tafaverinao ntsony ianao mandrakizay fa Andriamanitra efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony izay anao ny sitrapony rehetra ary dia zay voatendrin'Andriamanitra no anao ny sitrapony rehetra tsy izy akory fa Davida dia nitsindriny baiboly tsara ny 17 ka izao dia tsy haritra mifanjakanao Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony ary izy voatendriny Jehovah no mpanapaka ny olona satria tsy nitandrina zay nandindiny Jehovah anao ianao no tsindriny baiboly tsara lay faute grave le fahotana mafaty satria tsy nitandrina zay nolazainy Jehovah-Andriamanitra ho anao ianao dia izy io lasa faute répété raha mijery ianao to amin'ny Samuel voalohany toko fa 15 dia vakeo ane eo amin'ny andininy fa 7
24 zao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Saoly tamin'ny Samuel efa nanota aho fa efa nandika ny tenin'i Jehova sy ny teninao fa natahotra amin'ny vahoaka ka nihain'ny feony ho ankehitriny masina ianao mamelany eloko ary miverena amiko indray mba hiakofako anatrehan'i Jehova fa io Samuel tamin'ny Saoly tsy verina aminao aho fa ianao efa nanda ny tenin'i Jehova ary Jehova kosa efa nandahanao tsy mpanjakan'i Israely intsony zay resaka tsy fakatoavana azonao ary io tena mahasarotiny an'Andriamanitra io miteny Andriamanitra hoe zao no ataovy nefa tsy arahanao ny problème Saoly teto pasteur Alvarez de zao nitsondriny tsara natahotra ny vahoaka ozy izy de nandika ny teninao natahotra ny vahoaka de tsy nanaraka zay nilazainao fa niain'ny feoany de ny feoan'ireo vahoaka ireny narahako de ozy izy Andriamanitra satria nandany teniko ianao de nilaviko tsy ho mpanjaka intsony azonao le eo foana ho ary indrindrandrindra tsika mpitandrina eo pasteur ny problème tsika mpitoroteny tsika mpitandrina itsika marina fa am'izao fotoana zao pasteur Alvarez samy manana ny rafitra ny fiangonana samy manana ny rafitra ny fiangonana ao ny hoe fidina le mpitarika le fiangonana na le mpitandrina fidin'ny vahoaka resaka démocratie de ny vahoaka maro anisa no mifidy azy ao ny ray ny tsy mivahoaka no mifidy azy fa ny mety hoe synode lehibe ohatra mety hoe olona mpifidy vaventy ndray no mifidy ilay mpitarika ao anefany no tena hoe Andriamanitra direct mihitsy nanendran'le olona de nanangana an'le fiangonana izy azonao ao ndray no sady tsy nifidin'ny vahoaka no tsy nifidina Andriamanitra fa misy lehibe any ohatra ny ampitan-dranomasina de le lehibe an'iny manendry hoe ianao ny lehibe atsy Madagasikara na atsy Afrika na atsy zao fa izao ihany pasteur itsika mpitandrina mila fitandremana goavana satria iza no arahantsika kokoa ny tenin'ireo olona zay nifidy atsika ve ny tenin'ireo olona zay nametraka atsika teo ve sa ny tenin'Andriamanitra zay miteny amintsika hoe zao atao na izao atao iza ny mavesa-danja kokoa aminao izay tena baikon'Andriamanitra mazava ve sa ny baikon'ny olona zay nametraka anao tao azonao tsara fa tena sarotiny Andriamanitra be da be loatra zany ny mpitandrina am'izao fotoana izao pasteur Andrenirina Alvarez lasa mpitandrina tsy manana azo ndamosina hoe lasa miafinao ambadika le hoe manahirana amin'ny olona raha zao ny atao hoe manahirana fatany any le marina fatany le sitrapon'Andriamanitra fatany zavatra tokony hijoroana tokony anao an'izao tia ny fahamasinana tia ny sitrapon'Andriamanitra tia ny tokony arahana fa saingy zao manahirana amin'ny olona ny raha io ny atao hoe manahirana ny dekona ne manahirana ahoana fijeryn'ny olona anao raha manao an'io ahoana moa raha fantatra any io marina fantatra ane zany mahalala an'izany fa saingy zao hiala ny olona raha zany no arahana tsisy olona anaraka an'izany hiala daholo reto vahoaka reto tsisy anaraka atsony reo anaraka fiangonana anyreo de izany mahatonga ny pasteur indraindray lasa malemilemy sisa ny toroteny ambony pilipitra lasa safosafona ny toroteny ambony pilipitra lasa voatapijano sy matsatso ilay toroteny ambony pilipitra satria tsy ilay feo an'Andriamanitra intsony no entina tsy ilay afahatr'Andriamanitra mazava sy etitra no entina no ampitaina amin'ny olona fa lasa hoe ahoana lasa hoe manao zay mahafaly ny olona manao zay sitrapon'ny olona fa tsy manao zay mahafaly an'Andriamanitra intsony fa manao zay sitraky ny olona manao zay mahafaly an'ireo olona ny fidy azy ireo tena erreur ngezabe zany pasteur am'izao fotoana izao mina resaka fitoriana filazantany ary zany mahatonga ny fifoazam-panamaty miezaka lay mpitandrina manao hetsika ara-pilazano tsara kala evangelika miezaka lay mpitandrina manao an'ity manao fihetsiketsehana itao mana olona fa tsisy voka zany rehetrarehetra miezaka inga mpitandrina mivavaka ho an'ny marary fa tsisy marary sitrany miezaka inga mpitandrina mandroka devoly fa tsisy devoly miala miezaka izy isian'ny fifoazam-panahy fa fifoazam-panahy maty satria zavatra anankiray ihany niala tamin'ilay fakatoavana an'Andriamanitra ilay mpitarika fivavahana niala tamin'le baikon'Andriamanitra fa nanaraka ny baikon'ny olona ary ny olona koa moa misy manao menasy
aongana eo ianao da dapasy raha vo tsy manaraka ny lazainay etinao adaraboka ianao indray de tena ary misy aza ne mpanakarena mihitsy pastera samy teny amin'ny mpitandrina ho a mpanakarena tsy mena ianao tsony pastera fa folo-karena tsy anampy anao tsony zay rehefa tsy anaraka ny teninay ianao raha mbola ohatr'ireny foana ny toro teninao mamelively olona ohatr'ireny satria nylevery rehefa ny mpanakarena manko re voakitikitika ny fahotany ny mpanakarena rehefa voakitikitika ny faratsiana taony de noeveriny fa mamelively azy toroteny io noeveriny fa mikitikitika amin'ny fiainany ny toroteny io de izy ny manao menasy amin'ny pastera raha mbola mikitikitika ny vie privé anay ny toroteninao fijangajangana lavo zao famasinana lavo zao aleonay tsy mivavaka ato tsony hiala ato zay a de tsy mena vola tsony ianao a tsy anampy anao tsony zay a de mipararetsy pastera any ka lasa tsy lay volonté n'Andriamanitra itsony ny torina tsy lay sitrapon'Andriamanitra itsony ny torina fa zay mafaly an'reto olona manamanakatao reto mafaly an'reto olona vitsivitsy reto mafaly an'ireo fiangonana ireo ny atao ary de maty le fifoazam-panahy satria le olona mijanonao am-piangonana fa Andriamanitra miala ao le olona mivavaka ao am-piangonana fa Andriamanitra tsy ao zany ny tena erreur be mihitsy am'izao fotoana izao pasteur Alvarez naleon'le mpitandrina misafidy an'le hoe Andriamanitra miala ao toy zay re olona reo miala ao zany tena erreur goavana zany am'izao fotoana zao pasteur ary zany mahatonga ny fiangonana am'izao fotoana zao tsisy nininina mitranga intsony tsisy marary sitrany na manao hetsika manahoana ianao mba hisy ny fifoazam-panahy tsisy fifoazam-panahy ao satria Andriamanitra tsy ao anatin'le fiangonana le olona ny tafiditra ao le olona mifalifaly mihirahira miaraka amin'ny batterie sy ny instrument complet ao le olona no mitsinjatsinjaka sy mideran'Andriamanitra ao fa Andriamanitra tsy ao pastera satria misy désobéissance ao anatin'le fiangonana misy ino moa zany tsy fakatoavana ao anatin'le fiangonana dia miala ao Andriamanitra dia ireo olona reo no miezaka manao zay azo atao fa Andriamanitra tsy ao fa raha za pastera miteny anao raha tianao nisy fifoazam-panahy indray raha tianao no ahita zany Andriamanitra miasa izany indray de tsy maintsy miverina foana amina fakatoavana io pastera le teo fizahany-toetra mipino am'izao fotoana zao de tsotra ihany akatoy ianao satsy akatoy anaraka satsy anaraka raha manaraka ianao de mbola hofaly aminao Andriamanitra arombanao Andriamanitra mety tsisy olona hofaly anao anatin'ny fiangonana mety tsisy hofaly aminao anatin'ny fiangonana fa Andriamanitra hitanao ary anandratra anao raha to ka vonona ianao nao ny sitrapon'Andriamanitra raha to ianao vonona nao ny sitrapon'Andriamanitra de hiaraka aminao ny tompo ary hikarakaranao Andriamanitra na hiala aminao daholo ary ny olona rehetra fa na hiaraka aminao daholo koa ary ny olona rehetra de tsisy nitranga ao rehefa tsy ny tompo pasteur Alvarez na hiala aminao daholo ary ny olona rehetra de Andriamanitra hikarakaranao marina zany pasteur be deaibe tokoa ny olona am'izao fotoana zao araky io tenin'Andriamanitra vakinao teo pasteur vakitsika teo iny hoe natahotra ny olona mena maso olona any amin'ny toeram-piasana any koa ny be deaibe ny olona ndray misy fety lanonana any amin'ny toeram-piasana any na hoe tsy fantatra hoe misy fombafomba zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ohatra hoe mety misy vanim-potoana zay anaovana fanompo-tsampy any amin'ny toeram-piasana any satria mety misy fety angasa lanonana sa fitokanana de misy zavatra atao zany any amin'ny toeram-piasana any misy fety amin'ny vaninandro fety a de tafalatsaka ao anatina fanompo-tsampy le toeram-piasana ary ny lehibe mihitsy no mitarika an'izay ao amin'ny toeram-piasana ao na any amin'ny toeram-piasana ara-panjakana zany na any amin'ny privé moa mety misy an'izany daholo ohatra hoe misy mpiasa ohatra hoe manao fanadidina any amin'ny tena ambanivohitra any de misy fomba fanompo-tsampy zay tsy maintsy arana de ohatry ny alaim-panahy le olona anaraka an'le fanompo-tsampy fa araka le teninao teo zay pastera hoe isika kristianina isika zanak'Andriamanitra de mila manapa-kevitra matotra amin'ny fanompona an'Andriamanitra mijoro ary manaiky ary tsy manaiky lavo tsy manaiky ondrika amin'ny fanompo-tsampy fa hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra be deaibe ny fahasoavana sy ny fitahina tokony hiditra amintsika mianakavy fa no zay tsy fakatoavana tenin'Andriamanitra zay de alai-panahy andika ny tenin'Andriamanitra tena fotoana zao raha lasiana-bavy tena araka ny tenin'ny pasteur teo hoe hijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra katoavana an'Andriamanitra ary ao anatin'ny tokantrano be deaibe kany ny olona pasteur mba te-hanompo an'Andriamanitra fa menatra matahotra amin'ny mpiarahamonina ohatrany hoe ohatrany hafahafa be amin'ny fianakaviana raha hiala amin'ny efa nahazatra hatramin'izay zavatra nahazatra hatramin'izay ohatrany hoe ty fomba nety hatramin'izay nefa rehefa jerevana ny tenin'Andriamanitra hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra le izy dia
misy fety ohatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hoe fiakofana any amin'ny maty ohatra pasteur ohatra zany dia misy vanim-potoana mihitsy ohatra le volana 1er novambra ka misy zay raha tsy diso de hoe manahirana ny tena hoe anatitra voninkazo eny amin'ny fasana ve de iresaka amin'le olona maty hoe atokenao ry dadabe de naona nilozanao ny zanakao nilozanao sahady miresaka amin'le olona maty eo anatin'ny fasanao satria efa niainana hatramin'izay le izy natao amin'ny fianakaviana le izy de hoe manahirana raha hiala amin'izany nefa Andriamanitra mihitsy nefa nyteny hoe tsy azo atao no miresaka amin'ny olona efa maty raha efa mbola embôtra le razana ka mitomany ianao tsy mampaninona fa rehefa voalevina 10 taona ary mbola iresaka amin'ny any ianao dia mandika le tenin'Andriamanitra nefa le izy efa niainana fa fazarana efa fomba hatramin'izay de ohatra ny anahirana be eo masony olona raha tsy akatoa zany tenin'Andriamanitra zany nefa fotoana zao raha lasaina bavy ijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra akatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra ary zay le lazay pasteur teo hoe na hiala amina daholo ary ny olona rehetra na de tsy araka amina daholo ary ny fianakavianao fa Andriamanitra kosa hiaraka aminao no fakataovanao tenin'Andriamanitra de tsisy antony tokony atahoranao fa Andriamanitra afaka momba anao mampandresy anao na dia hiala zany olona rehetra pasteur etampamarana pasteur de tsotra manamafy an'izay teninao zay mila fasahiana ny manompo an'Andriamanitra tsy voatery ho faly aminao daholo ny olona ary io nge pasteur zay nya zavatra teneniko za raha mpanakiana betsaka ny nanakiana tany alolo tany be na be loatra ino ty délivrance ty de ozy izy moa sasany hoe devoly ihany ny androany devoly ozy izy ihany mampiditra an'io de izy ihany mamoaka an'io tenin'ny olo zany fa za tsy miainao zany ary tsy mampiembotra zany manao ny asany raha ny tompo ana foana misy ny olona no milaza manao hoe avy any Afrique du Sud any io maka ho zavatra avy any Afrique du Sud reny de reny le pasteur vaovao avy any Afrique du Sud de le manaonao ohatrany reny de reny mananona an'io de reny ny anasitrana ny olona za pasteur mbola tsy tany Afrique du Sud na indray mandeha aloha tsoroko zay mbola tsy tany fa dia ninninona fanakianan'ny olona ny amanao zay sitrapon'Andriamanitra ihany mandeha ny fanakianana manao hoe reny pasteur pikaramy reny mpitady vola mpangorokarena reny fafolokarenan'ny olona makatsy makaroa 4 mahazo 4 ninninona fanakianan'ny olona za manao zay asain'Andriamanitra ataoko foana azonao le betsaka ny olona mitendry za tsy miainao an'izany za zay lazain'Andriamanitra zavatra sain'Andriamanitra toka ary zany no mikotoa hevitra an'ireto olona ireto ivavaky ianao tady dio tsara fa misy mifaly satria mivavaky ianao fa be koa mety anakina manao fivavahana tena mivavaky ianao de tady dio fa nenjika amin'ny fiarahamonina nenjika amin'ny fianakaviana nenjika amin'ny manodidina fa tsy afidinao ihany io na iain'ny feo an'ireo olona zay mpanenjika anao ianao iain'ny feo an'ireo olona zay mpanakina anao ianao na ianao iain'ny feo an'Andriamanitra de akatohan'Andriamanitra na ianao matikena masolona omena masolona atao atrolona de misafidy ianao de zay sitraponao ihany no ataonao zay ao an-tsainao no ataonao na ianao isafidy anao zay mahafaly an'Andriamanitra fa ny tsara indrina pasteur Alvarez aloha mifidy manao zay sitrapon'Andriamanitra satria ny olona nge tsy matazona ny ainao ny olona nge tsy asitrana ny zanakao raha marary ny olona nge raha mipotika ary ianao vao maika betsaka koa no mitsinjaka noho izany aloha mifidy sy manam-pahasahiana napakevitra nompo an'Andriamanitra ary ianao zay mahafaly an'Andriamanitra zay ihany ny lalana tsara zay ny lesona azo nitsoahana pasteur amin'ity Exodus 2:12 ty izay ny resantsika momba n'ilay fizahan-toetra n'le hoe makatoa an'Andriamanitra ny zanak'Israely na tsy makatoa izany andao hivavaka aloha tsika hisaotra ny tompo dahoary pasteur misaotra indrindra tompo fa dia nafinaritra ny fiarahana teto androany ny anarana ny teninao ny anarana fampianarana avy aminao mihitsy fa izy fampianarana avy aminao zay dia ahafahany mitombo ahafahany mandray lesona tokoa avy aminao ary hotahinao ny reto vahoaka hotahinao reto mpijery hotahinao ny mpiaino mifandarina amin'ny radio misaotra indrindra raiky malalako hitarika anay amin'ny fahombiazana sy mifandreseny anao ary za fandarana zany any dia ampitombo anay amin'ny fanalaninao misaotra raha io amen amen eny ary pasteur Alvarez zay ny fiarantsika teto etam-pamarana tsy tianany manindry n'ilay fotorina goavana etsy amin'ny Coliseo de Madagasikara ny fahefatry ny volana aogostra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina andro sabotsy izy io pasteur amin'ny 7 ora maraina tsy diso anatanterantsika le aloha hevitra faran'izay ngeza be manao hoe
manamotsana ny tanjaky ny fahavalo manamotsana ny tanjaky ny fahavalo za dia mampanatenana hoe anao zavatra Andriamanitra aza mena masolona raha mbola fantatrao fa anompony tompo ianao na tena anao zay sitrapon'Andriamanitra ninona gradinao rahalahy nakitana firy ninona voninahitro raha napahafindao ivavaka aza de diso mijery loatra ny hoe za zao aza de diso mijery an'izany loatra aza de diso mijery an'izany loatra fa so de anakatra ny famonjena tsy ho raisinao zany fa sahi manapa-kevitra na inona toerana misy anao mety ozy izy ianao za nge tsisy olona tsy mahalala ako maninona ianao raha tsisy olona tsy mahalala anao Andriamanitra ny tomponao tsy anaraka pastera na anaraka an'izy ianao fa anaraka an'Andriamanitra araka toany tompo ka dia ampaherezintsika ao anatin'izay alohan'ny fotoana io pastera dia mbola misy fotoana goavana amin'ny sabotsy ho avy izao sy amin'ny heriny etsy amin'ny samafy tanjombato ambany atsimo ary etsy amin'ny amongo tendry fanamboatsanahary izay andraisantsika lesona goavana mihitsy anomanantsika ny fotoana lehibe combat goavana eny amin'ny Coliseum de Madagascar io Pasteur Alvarez mametraka mandram-piona veloma tompo veloma tompo